Plasy tomboko vavy am-pifaliana no androsoako ao tokantranonao nity arivarivan'ny alarobia ity a. Mankasitraka anao manokana misafidy anatray fa maro be tokoa ianareo no manaraka an'izany ary dia mankasitraka ny amin'ny fandraisanareo anjara amin'ireny tolo-kevitra sy fankasitrahana samihafa ireny fa mampahery sy mampandroso hatrany hanohy izao asa izao ireny zatra ireny ko dia mankasitraka indrindra. Araka ny mahazatra miara-manolotra amiko eto amin'ity androany ity toy ny omaly ny namana Rarinirina Clémence izay fifaliana ny arabananao Clémence ary dia mangataka anao koa ampandroso sy ampafantatra ny vahinintsika androany. Ya dia miaraba ihany koa antsika rehetra izay manaraka nyity fandarana Sahil Sao amin'ity alarobia alina ity a. Omalintsika dia nanome sehatra anireo ataontsika hoe olona manana ny marary sehatra asa samihafa, manana fitarainana manoloana ny zava-misy izay iainan'izy ireo ary isan'ny tanjo ny fandaharana Sahil Sao raha teo ny ampiteny antsika rehetra izay manana ny olana maro samihafa tiana ho ampitaina amin'ny tompona andraikitra maro isan-karazany. Androany indray kosa dia mpanao politika no horaisintsika ato anatin'ny fandaharana dia tsy izy zany efa diso fantatritsika loatra fa ny pasteur Tsarahame Edouard izay filoha-lefitra national ny RMDM. Faly mandray anao pasteur ato anatin'ity fandaharana ity. Eny tompoko mankasitraka anareo mpanao gazety izay mpanao gazety tena entsana roavavy be zao manoloana ny tena ary misaotra betsaka anareo nanasa anay amin'ity fandaharana ity ary faly miarabantsika any an-tokantrano tsirairay any izay manaraka an'ity fandaharana ity koa. Fanontaniana voalohany angamba ny somary miendrika fanamariana ihany pasteur ary tsara tsidika sahady ampijerentsika fa dia tena hifantoka amin'ny resaka sosialy eny fa na dia mpanao politika aza ianao pasteur ny fandaharantsika. Sary nanamarika tao ao tao anatin'ny Facebook nalaza ihany koa ary maro nanaparitaka dia ny sarin'ny olona anankiray izay marary ny Covid nefa dia notaterina tamin'ny sarety. Ny teny azy ny sary ozy ny fitenin'ny tanora ary eto ianao anazava bebe kokoa misy an'izay momba an'izay amin'ny fomba fahitanao azy fa dia tena hoe mampalahelo izay matetika ny voambolana na verimberina ireo mpisehatra anaty Facebook mahakasika an'izay tranga izay ny fanjakana manamafy milaza fa mandray andraikitra nefa reny ny karazana sary miparitaka anaty Facebook manahoana pasteur ny fahitanao an'izany tranga mianjady amin'ny vahoaka malagasy zany. Toana mihitsy ny fo mahita an'le sary satria olombelona ny tegna. Ny olona efa tsy manana fanahy maha-olombelona no mety tsy tohana ny fony raha nahita hoe olona forme grave nefa mbola taritina amin'ny sarety ny hitondrana azy makany amin'ny hôpitaly. Misy finiavana ifamonjy ny malagasy raha ohatra ka jerentsika tamin'le sary satria ninona filaza tsy tokony ho adidin'ny olona tsotra ny mitondra olo marary ohatran'ireny fa gasy saby gasy zany no mifamonjy eto fa tsy misy mpitondra fanjakana afaka mamonjy ny malagasy. Igny sary igny no ilazana fa tsy misy mpitondra fanjakana afaka mamonjy ny malagasy. Raha rehetritsika hoe zavatra tsy azo kasihana fa misy contact zao hoe nefa le olona tsy miraharaha zany fa ny havany marary manahirana azy tokony ambulance zay manana fitaovana ary fomba no hitondra le marary fa tsy zay ny zavatra hitantsika maso fa olona ny batain'ny olona dia nampiterina tao anaty sarety dikan'izay na ny olona ny batana azy koa ne zany marary fa tsy raha rahin'olona fa avonjy aina. Zao aloha dia mankasitraka eto ny fandraisana andraikitry ny olona mpiray-tanàna mpiavana mifamonjy tahaka an'izany ary hoentanina ny olona mahifamonjy tsika satria fa tsy azo antoka ntsony ty mpitondra fanjakana eto amintsika tika tsika any an-tokantrano tsirairay dia aoka re mba hifamonjy hifanampy tsika fa raha ohatra ka hiandry ny fandraisan'ny fanjakana an-tanana ny fiainantsika tsy antenaina fa horipaka eto tsika satria izy koa fa nanomana fasana ho atsikako tsy azo tsy fantatro zay izy. Manoloana an'izay indrindra pasteur hoe tena nanaitra ny maro moa ary be dia be nanao emoji tena hoe ory mitomany tao anatin'ny fahitana n'iny sary iny. Ny be dia be ny fepetra ny raisy ny fitondram-panjakana
mahakasika ny hoe fomba iadivana amin'izao valana retina iainantsika izao de ohatra ny te-antany anao azy zany ny fahitanao an'ireny mesura rehetrarehetra niraisina reny ve raha ny fijerin'ny pasteur azy ve tena mifanaraka amin'ilay atanty ilay zavatra andrasan'ny vahoaka satria zay zany zao ny zavatra misy raha hiditra eny amin'ny fiainany sosialy tsika de raha misy ny resaka mampimenimena ny olona indrindra de ny resaka covid nefa ny zava-misy to lazaina ihany hoe misy fepetra raisina sy ny sisa aiza ho aiza zay fanandrifiny hoe zavatra andrasana sy ilay zavatra tena atolotra izay ny mpitondra fanjakana antsika tsy mipetraka eto Madagasikara ary izy mandray fanapahakevitra tsy eto Madagasikara fa mieritreritra izy hoe fa foloan'ny frantsay de any frantsa izy no mandray fanapahakevitra de iveriny fa frantsay daholo tsika rehetrarehetra ty manana ny ampy manana ananatsika daholo zavatra rehetrarehetra izy tsy niaina hoe zany niaina tsy niaina ary tsy niainany zany hoe niaina tany amin'ny école-ny EPP tsy niaina zany hoe any amin'ny fitsaboana amin'ny CSPD tsy niainany hoe nanao natory tany ambanivohatra tsy hainy zany ka any mandray fanapahakevitra izy tsy mandray fanapahakevitra ho an'le vahoaka malagasy izy fa mandray fanapahakevitra ho an'ny olona mitovy sarangaminy tsy mahakasika an'le vahoaka malagasy mihitsy fa ny fanapahakevitra nataony tsy mahakasika ny vahoaka malagasy de raha ihany de ny fasana ho an'ny firaisapo zay ihany satria tsy afaka ho aiza moa tsika koa rehefa maty tsika tsy afaka ho aiza zay ihany no fanapahakevitra no raisy ny fanjakana de hoe ianareo reo de nraisana fanapahakevitra ho aleviny fa tsisy fanapahakevitra ho tsaboana zay adidiny filohan'ny repoblika ny mitsabo ny miantoka ny fahasalamany vahoaka malagasy zay tantanana adidiny filohan'ny repoblika ny manao garant ny tsy idirany valana retina eto Madagasikara adidiny zany tafiditra io sady tsy nandray fanapahakevitra amin'ny tsaboana azy izy tsy mandray fanapahakevitra koa amin'ilay hiarovana ny ainy faharo mesura ho izy nareo teo mbola fepetra manenjana an'le olona hosahirana manakorotana an'le fiainan'ny olona no fepetra raisiny fanjakana fa tsy mampalefaka ny fiainan'ny olona ny tokony atao de zao manampy ny vahoaka ny tokony ataon'ny mpitondra fa tsy manaporitra azy fa ny mpitondra tsy manampy azy fa vao mainka manaporitra ny fiainana vahoaka malagasy tena porety mpitondra mihitsy le fiainana vahoaka fa tsy manampy azy izy nefa tsika efa samysahirana izy ary mitavandray-tsika hanampy atsika ny ray aman-dreny zay mpitondra fanjakana tsy manampy azy inona ny ataony vahoaka mandray fepetra izy mba lazonareo anahy hoe inona ny fiantraikan'le fepetra ny ray sy ny fanjakana am'le sosialin'ny vahoaka malagasy inona ohatrina ny vidy maro zao manaona ny jiramany manaona ny fiary ohatrina ny vidy fanafody aizany misy an'le fanafody tsy voaresaka zany fa ny voaresaka hoe confinement total hidina analamanga tsy mahazo mivoaka tsy mahazo miditra na ny maty re olona inona ny tombotsoan'ny vahoaka am'za laza ho anahy misy tombotsoan'ny vahoaka inona ny tombotsoan'ny vahoaka am'le fepetra ray sy ny mpitondra fanjakana tombotso inona lazay rehefa hoe hiarovana an'le aretina tsy paritaka izy ary miparitaka inona ny tombotsoany am'le fiparitany aretina izy ny marary zao hoe hitatsika re am'sary rey sarety ny mitondra azy inona nray sy fanjakana sa nao sarety manara-penitra koa hitondrana marary mamenatra raha tany misy mpitondra ka mpitondra fanjakana responsable dia tsy tokony misy zavatra ohatran'ireny na igny sary igny fotsiny ary tokony raisy ny mpitondra fanjakana farazy aingana ny adidy tsy andraikitra fa tsy misy olo taitra tsy aiza ministerany fahasalamam-bahoaka ministère amponina aiza ro zareo ministère fahasalamam-bahoaka zay nanao tena défi mihitsy fa hoe tsy hisy zany deuxième vague zany eto amitsika ary raha misy zany vonina ny fanjakana asehoy fa vonona anareo porofoy fa tena vonina anareo iza io fanjakana lazainareo fa vonina io iza fanjakana lazaina fa hoe vona ny fiatriana an'ity mijaly le olona sahirana ny olona maty ny olona re olona tsika miara mahita
fa na ny lalam-panorenantsika tsy manaiky ny olona mpamony olona miaratsika malala zany zay misy sazy zay tokony homendrika ho an'ny mpamony olona adiditsika tsirairay ny mieritreritra mikasika le fepetra teo ihany pastera somary mafisiko kely le isan'ny fepetra no nraisin'ny fitondram-panjakana le fametrahana ny fanamafisana foana moa zany ny fikatonan'ny faritra etsy andaniny nefany a ny vol na ny sidina rehetra avy any ivelany a izy ampahany amin'ireo sidina avy any ivelany mbola mitohy de rehefa mitohy nefa le sidina am'izao fotoan'izao zao efa fantatra fa efa tsy lavitra tsony le variant brésilien izay isan'ny mamony vetivety ianao teo ny teny an'le fasan'ny firaisapo a mety manahoana ny interprétation anao an'ireny ataontsika hoe fepetra raisin'ny fitondram-panjakana izay everiny fa mety hoe anaovana rapatriement ohatra le fanokafana an'le vol nefa ny etsy andaniny koa le vahoaka maro anisa miorooro fatratra ny amin'ny hoe sanatria ho faty eto daholo raha sanatria tafiditra eto zany variant brésilien zany ary anapiky kely an'izay fantaniny Clémence Ararindrindra zay vao tamin'ny atoandro teo no nijery tao amin'ny serasera-pifandraisana de mahita hoe rapatriement à deux sens zany hoe sady misy ny avy any makatiny misy ny avy aty makany aiza ho aiza ny avon'ilay riska ao anatin'izay ny amin'ny hoe tena efa voapirofo official fa efa tonga frantsa ny variant brésilien zany manahirana hoe tsy misy tombotsoany ho an'ny vahoaka le fanapahakevitra sy ny mpitondra fanjakana ny avy any ivelana ampidirina ho eto zay misy tondra n'le aretina ny eto tanàna zany tsy avelona ifamezivezy inona zany ny atao ho aniza le fanapahakevitra tsy misy malagasy sahirana ndraiky ka havita mitaingina avion zany fa tsy maintsy olo manakatao zany io mahavita mitaingina avion fa le olona sahirany hianjadiny le aretina mandray an'le aretina eto zany de fa no manana fasana firaisapo zay zany mendrika ny gasy ty fasana ny mendrika anazy ary zay ve ny antony fidianana an'io savely rano fahafiry roa misy an'izany ohatrany telo ambifolo ihany fahafantarako an'le verilano fa ty fasana firaisapo ty vely rano fahafiry mba iangaviana filoha mba lazao hoe vely rano fahafiry ny misy an'ity fasana firaisapo ty fa ohatrany tsy nanovanao fianianana izy io tsy tao anatin'ny fandaram-potoana zay ndradradradrainao hoe tseroa fa mipoitra ho azy ka raha ohatra ka fepetra ohatran'izay hoe avelany avy any ivelany miditra na ny avy eto koa amin'ny afaka mandeha manerana Madagasikara nefa le vahoaka madiny tsy mahatakatra an'izany sakananao tsy andeha na velona na maty mialatsiny aza gaga ianao andre matofoloha sy anareo mpitondra fanjakana amin'ny gouvernemanta na député na maire raha mitrotra vahoaka aza gaga satria ianareo fa tsy miantoka ny fiainany de hiaro teny izy mikasika zay tsy miantoka ny fiainana zay indrindra pastera teraka resabe ihany ko tao ao le resaka vola entinanam-pina ny Madagasikara mihitsy moa zany am'le fitantanana ny ty aretina valanaretina covid-19 ity be deabe ny resaka mandeha ny amin'ny hoe nakaizany vola ataony ampahany any ary ireo rantsana samy hafa izay mpanaramaso aza de tena namoaka mihitsy hoe rano tatitra ofisialy de ampahany tsy ampiatsasany akory am'le vola no nazahoana tatitra nampiasana anazy ny vahoaka nefa araka ny teninao teo marary entina misarety am'izao fotoana zao teninao hoe efa tena tsy zaka ny vahoaka tsony mety ny vahoaka ve zany zao efa ayaina ny mety hoe isiny ataontsika hoe efa tonga saina aloha vahoaka izay aloha sura fa hoe ahoana zany no mety fiatraikan'izay am'le fiainam-bahoaka amin'ny akapobeany mihitsy zany eo am'le faharetan'le vahoaka ny amin'ny zava-misy ity fitondram-panjakana ty de miantso ny vahoaka malagasy mihitsy mihantsy azy te hafantatrany hoe manahoana zany gasy zany mitady izy hanjarany vahoaka malagasy mamaly an'izay fa tena mitady an'le malagasy mihitsy ity fitondram-panjakana ty ka anjarany vahoaka malagasy no mamaly any mpitondra hoe ndreto zahay ary ho avy zahay ary zany ino fa tsy hoela de hamaly any ity mpitondra fanjakana ty na ireto mpitondra reto ny vahoaka malagasy trop tena tsy mbola nisy fiainana tahaka an'izao teto ambony ty tany ty teto Madagasikara tafa oatra loatra ty ny tsy mivonto ihany zao ny tsy manaintaina ary ny fanapahakevitra raisiny mpitondra fanjakana tena sanatriny resaka
miantso fahafatesana foana ka ianatsika miresaka fiainan'le vahoaka malagasy mihitsy manoloana mpitondra fanjakana ahita izy ary ahitaka an'le gasy ary ho fantany zany hoe gasy kay ty hoentiko ty fa tsy frantsay gasy kay ty hoentiko ty fa tsy amerikana ho fantany ary hatorony gasy ho azy ny mahagasy azy fa ndraiky am'izay indrindra efa misy an'le mouvement citoyen moa zany na hoe etsiky ny olo-pirenena efa mandeha be any anatin'ny tambajotra serasera pastera efa taitra le malagasy zany efa saratry tsy hoe ohatrany efa tsy matahotra tsony fa efa mahasamy milaza ny marary ary hitantsika ihany koa tamin'ireo tension maro samihafa nisy ny mpianatra ny grève tetsy teroa izay voatifitra ny sasany maty mihitsy ny ponina vokatry ny jiro tapaka vokatry ny rano tapaka ny mpitatitra efa mahandro vako to efa ny solotena voateny raisina teto solotena no maly ny olona izay manao fifanarahana arakasa amin'ny fanjakana raha tsy tena reo fa tsy reo mpanao lalana tsy pehena ny volany efa tena hoe ambifitra ny isininy ataotsika hoe fipoahany fahatezeram-bahoaka ny reny etsika reny ve tsy efa ahitana taratra an'izay ary fa hitanao manokana n'izay efa manomboka fifoazany malagasy zay manoloana ny marary azy ary somary apiko kely hoe farany vao mafana ny hoe tena tsy manaiky ny olona eny etsy afa ny amin'ilay resaka hoe anaterana razana ety aminay tsy mety aminay ary de efa tena samseho mihitsy ry zareo maneho hoe tena tsy ankasitra anay zany zavatra any vao resaka teo moa ny resaka paramètre mampieritreritra kely ahy ihany satria raha misy angamba ny ataoko hoe saranga sy sehatra tokony tsinjovina indrindra anatin'ny zavatra tahaka izao de ireo misehatra ny fitsaboana fa hatreto de asaina miasa sy manao rehetrarehetra izy ireo fa toa tsy misy inona fijerevana azy mihitsy zay indrindra ny tiako atongavana hoe raha misy an'io hetsika taitra le olona zany efa te hiteny te hitroatra te hanao zavatra mandeha be any ny hoe antsoantso manahoana ny fahitanareo an'izay pasteur misaotra ny vahoaka malagasy fa mbola antsoantso ny ataony mbola manaitra zany izy misitona lakolosy izy mitsoka soufflé zany izy manaitra zany izy manaitra ny mpitondra hoe ry mpitondra fanjakana mitodia amin'ny vahoaka malagasy fa raha mbola mini tsy mihainy ny antsoantso ny vahoaka malagasy tsy mihainy fitaranany vahoaka malagasy na amin'ny paramety na amin'le vahoaka resahanao ana tsy afahy na any amin'ny tapaky jiro resahanao zany amin'ny sehatra maro samihafa na syndicat eo na ino karazan'olo samihafa manao an'le antsoantso ka tsy mihainy no mpitondra ahita izy ary ananatra azy any ny mpitondra vahoaka malagasy ho anariny vahoaka malagasy izy ka ho fantany hoe aikay nanao adisona tamin'ny tanyndraza koa satria moa mieritreritra foana hoe efa manango kare na ny vola fanampinavy any ivelana agny resahanao zany efa nangonina ny ampahany any nampiasaina mba hoentina mitsoka rehefa avy eo tsy fantatro fa na hoentinao mitsoka azy io na fa manomana ny lala handosirana ianareo ka ho avelanareo efa ho fahateto ny ty firenena ty za matoky fa mbola misy olo velona eto hijoro amin'ny tanindrazana tsy horipaky ty madagasikara rehetra ty fa ianareo no ahita ny mety ho fahatezerany ty vahoaka malagasy ty amin'ny fomba hitatananareo an'le firenena sarotra tena sarotra raha ohatra ka tsy miaino eniko sy hitako fa misy antsoantso ataon'olo amin'ny fahatelo amin'ny roapolo ny volana avrily ho avy zao mpitondra miantso anao androany manaitra anao androany raha mbola misy fomitepo misy sofina afaka miaino henony fitarainy vahoaka mba tsy hanenenana any arina fa izahay dia homba sy iaino ary anaraka sy anoana ny marary ny vahoaka mpiray tandrazana aminay mikasika an'izay indrindra matetika rehefa misy olana na rehefa misy zavatra mitranga de hoe mpanohatra foana ny tonontononina am'tindray mandeha ty tena hita zany fa tena le ponina mihitsy no efa atao hoe efa tsy mahazaka tsony de efa tena mifo ao anatin'izay tefa te hiresaka ihany koa le hoe mpanohatra satria anao anatin'ny RMDM mety ho lasa
point positif ho an'ny mpanohatra ny zavatra misy ohatran'izao zay zao ny interprétation an'ny olona ahoana indray no mety ho fijerinareo an'izay zany resaka politika indray raha hoe zay mikasika an'izay. Raha resaka politika ny fanoherana matotsika mieritreritra hanohatra de mieritreritra ambadiky ny fanoherana hitondra fanjakana fa tsy hoe andeha hanohatra olona fa manohatra isika androany de mieritreritra fa hoe hitondra fanjakana atsika atsarina atsy ka raha ohatra ny zavatra ataon'ny mpitondra fanjakana ihany no mampalakilaky ny handraisako fahefanara-pitso afakapitso ina moa ny olana am'izany tsy anohanako an'le olona tsy hitako ny olana ary tsy fahotana mahafaty ny mpanohitra mahazo fanjakana zany tsy fahotana mahafaty zany lalàna manome any zany rehefa miala ianareo de miditra zahay ino ny olana am'izany izany anao no mitondre ka raha izy manao zay ialany ina aferany zay fa tsy manao zay atamana azy eo tsy manao zay anenken'olo azy tsy manao zay anohanan'olo azy anazy zay izy no mitondra fa ny adidiny mpanohatra de manabe ny vahoaka malagasy hanaraka ny heviny ka raha ny vahoaka malagasy efa tapa-kevitry mialohan'ny fanabeazana azy ino moa ny azoko atao misotra azy anisan'ny resana tao anatin'ny kabarin'ny filoham-pirenena farany teo le resaka hoe tsy ekena ny fanakorotana amin'ny endriny rehetrarehetra ahoana ny fahitan'ny pasteur an'ity hetsika antsoantso ity satria araky ny resantsika teo tena le olo-pirenena mihitsy mahatsiaro izy hoe mangiryfiry de nitrotra de nanao zavatra ianareo moa zany nahita de manamafy eto fa tena hanohana ary hiaraka amin'izy ireo anatanteraka an'izany zavatra zany manahoana ny fahitanareo an'izay hoe mety tsy ho to endrika fanakorotana ve ny fitazanan'ny olona azy ka raha ohatra fanakorotana fieritreretana azy de ny mpitondra fanjakana iny zany anakorotana andreo olona reo io ny tsy ny fomban-drazan'olo reo no manao an'izany hoe ka isaky ny fahatelo amby roapolo volana avrily de manao antsoantso zay raha ohatra ka fomban-drazany le izy fa izy voakorotana amin'ny fiainany tsy milamina izy sahirana izy tezitra izy de manao an'izany antso mbola antsoantso ao isaoro azy zay satria mbola antsoantso ny ataony fa raha ohatra ka mivadika zavatra hafa ankoatry ny antsoantso eto tsika mahita azy fa piretanindrazany tsika engany mo lava velona mba tsisy ho matin'ity coronavirus ty fa ho lava velona tsika ahita zay mety hiafarany na mety ho tohiny le antsoantso fa isorako any vahoaka malagasy mandray fanapaha-kevitra zay voizitsika eto amin'ity émission ty matetiky fa hoe manabe an'le olona mba ho sahy handray fanapaha-kevitra ka efa io izy namaly ny antsotsika zany izy namaly ny etahitatsika zany izy hoe tsy vitany mahafantatra fotsiny ny zavatra misy iainanay zahay fa mila mandray fanapaha-kevitra satria mpitondra fanjakana no fidiny vahoaky reo manana ny fahefana misy adidina apetraky ny vahoaka aminy ka rehefa tsy vitany zay adidiny zay de mandray fanapaha-kevitra izy zay ny ilany am'le vahoaka handray n'izay fanapaha-kevitra zay adidiny mpitondra ny miaino sy mamaly azy faranjainga ka raha tsy mamaly izy ho hitantsika eo inona nefa paster zany nenao moa anaty sehatry ny fanaovana politika mahafantatra tsara ary mandalina tsara ny fomba fitantanan'ny mpitondra ankehitriny inona le tena ataontsika hoe mahatonga an'izay ataontsika hoe olana tsy ahafahan'ny mpitondra tena hoe mamahan'le olam-bahoaka satria resaka sosialy mantsy ny tena resantsika eto inona le olana raha fijerinareo anazy hoe fitiavatena inona ny olana am'le volam-bahoaka ampiasainy mbola vola fanampina any ivelany koa mbola ampiasainy fitiavatena fotsiny tia ny tenany de le vahoaka ny mpitsalina zay ka anjarany vahoaka mieritreritra hoe hataony olo tia tena ahoana ny ho tianao nefa izy miteny fa hoe fitiavana ny lehibe indrindry ny fitiavany tena no lehibe indrindry fa tsy ny fitiavana ny vahoaka malagasy ka manahirana ino moa no andrasanao am'izany misy vola kely atsa ministera atsy de le ministra indray mandraoko zao misy vola kely atsy amin'ny commune atsy de ny be ny tananao mandraoko zao tsy misy olona tsy tia tena am'reto mpitondra reto fa samy mandraoka daholo izy mianakavy efa mieritreritra ny ala ngama ny manao démission sisa tsy ataony fa izy fa miomana hoe tsika le reto tsy fa hiala iverereko kely angamba ny efa maraparana resaky tsika mahakasika an'le hetsika amin'ny zoma 23 avril 2021 fahitanao azy manokana satria nyresantsika teto foana zany hoe misy marary malagasy be de be koa nefa no misedra olana maro samihafa any mitokantranony any raha raha tsy resaky sefa tsy le jiro tapaka efa nresantsika teo ny rano tapaka samy mizaka an'izany daholy ho anao manokana ve
tokony reo le sehatra tena marary ihany ny tokony andray anjara ao anatin'izay sa tena hoe tokony rehetra mihitsy ny tokony miarametana ao anatin'izay raha mifahitanao anazy igny moa sary ny hitantsika tatany voalohany igny sary ngeza be tokony anana ny rehetra igny na misy zavatra tena ataotsika fa hoe sarotra ny mifandray amin'ny olona marary ny coronavirus fa rehefa havanao le izy dia kainao mbola misy force na hery kely ao anatinao ao mitsangana ianao amonjy azy zay zany ka io zany na iza tsy tokony hisy resaka antoko politiky fa firehekevitry malagasy hamonjy ny tanin-drazana tokony iarahany rehetra zany zay hoe sarotra ny fiainatsika manoloana zao zavatra misy zao de andao iara entana ka andao hanao marika firaisapo tsy hoe fasana ihany no firaisapo anytsika vo iray fo fa de mbola velotsika ndao iray fo fa tsy miandry any ampasana vo iray fo fa izao fotoana tokony ananatsika zany firaisapo zany ho hitampitondra hoe ayve afaka miray fotsika na mbola velona fa tsy miandry any ampasana vo iray fo ka amin'ny 23 io zany tokony zay hampisehoany rehetra zay firaisatsaina firaisapony zay hoe na izy io na sehatra inny io na sehatra inny io na fiangonana io na ekôly io na sehatra iny na syndicat io na mpamboly io na mpanasalamby io na inona tokony ampiseho firaisakina amin'ny fotoana io fa manaja ny fipetra ara-pahasalamana zay kosa aloha satria tsika mbola tsy te handeha makany amin'ny fasana firaisapo fa te hampiseho firaisapo fotsiny amma filolefitra nasionaly ny RMDM anao pasteur hoannareo anivon'ny mpanohatra manokana zany tatahaka ny ahoana no endriky ny fandraisanareo anjara satria anisan'ny toky ngeza be ho an'ireo olom-pirenena tsotra zay nanana finiavana anao antietsika ity zany ny fahenona izany teninao zany androany ary inoko fa mijery antsika atao anaty fandarana ny akamarontry zareo reny fa ho anareo manokana zany tena hoe concrètement ohatra ny ahoana no endrika fandraisanareo anjara anehoanareo an'izay fanohanana sy firaisana fo amin'ireo olo-pirenena zay te hiantsoantso amin'ny zoma ho avy zao io zahay aloha de mana proof fa zahay de ampaneno klaxon satria zahay mitondra tomobily de ampaneno klaxon zahay amin'ny fotoana io zay ao an-trano ao de manentana azy ao amitsika mpanao politika rehetra samby joro amin'ny arabe mba hitsoka soufflé ho anareo zay tsy mivoaka ny trano tsy miala tanàna zany de hoe asehoy fa tompona raiky tsika eto am'ty firenetsika ity ka hiara hiory am'le vahoaka malagasy tsika mpanao politika fa tsy hamelany vahoaka malagasy ho irery sika tsy avelatsika ho irery ny mpiray-tandrazana amitsika ao reo marary ao reo sahirana ao reo mikikika ndao tsika ray fo ray saina am'ireo mpiray-tandrazana amitsika tsy fahotana mahafaty ny firaisa-tsaina indrindra raha hoany am'le fanavotana ny firenetsika ka miantso atsika rehetra aho ka ianao manontany hoe endriky ny ataonay dia zahay dia any ampaneno klaxon zahay dia ampaneno ny curruka amin'ny fotoana io ho ataonay zany satria mety zay koa ngamba ny enony ny mpitondra andreto vahoaka malagasy reto fa rehefa tsy miaino izy ho hitatsika ny toena za manantena ary za mino fa ienondry zareo mety eo alohan'ny zoma ngamba fa mieno ny mpitondra engany mba ieno mialohan'ny zoma tsy andro zany zoma zany vo ieno fa mialohan'ny zoma tokony fa inony hoe ino moa ny marary anareo ny vahoaka ya dia izay angamba ny Lili no azo nambara angamba tamin'ity alina ity ankasitrana feno ianao pasteur tsara me Edouard filolefitra nasionaly ny RMDM ny vahiny indray tato anatin'ny fandaharana Sahila zao tamin'ity alarobia alina ity ame koa ny Lili Rafaralanga amba ny fitondrana ny teny fisaorana sy ny famarana ya alohan'ny tena anakatonatsika ny fandaharana mety misy ve tiany pasteur amitinana sy amehezana zay rehetra voambara teo alohan'ny anakatonatsika tanteraka zao fandaharana zao manana teny farany mampitondra fivavahana marary ny foko ny fanahako tamin'ny fanapaha-kevitra no raisy ny mpitondra fanjakana hanakatona
ny fiangonana. Miantso atsika namana indrindrandrindra fa ao anatin'ny Ramadan ny musulman am'izao fotoana zao. Misy zavatra nanaitray indroa hoe niraisy ny filohan'ny repoblika ny mpitondra fivavahana tsy nampidiriny tao ny fiangonana zandriny, tsy nampidirina tao ny musulman. Niraisy ny prime ministre ny fiangonana zokiny, tsy nampidiriny tao ny fiangonana zandriny, tsy nampidiriny ny musulman. Teny atsipy ho an'ny manam-panahy firenena iaramanana Madagasikara. Miantso anareo namako aho, mpiray tandrazanamiko, mpitondra fivavahana, manana didy sy andraikitra isika nataon'Andriamanitra amin'ity tandrazantsika ity. Ndao ifanome tanana, ndao ifanampy, mba ho iray ihany isika rehetra eto amin'ity tandrazantsika ity. Aoka re mba tsy hifanenjika na ifanaratsy ny samy mpitondra fivavahana, fa andao isika ifanampy. Koa raha misy faly amin'izany teniko izany, de mangataka azy aho hamaly ahy mba izatsika manao organisation na fandaminana am'izay tokony ataotsika amin'ny fotoana izay mahamety azy. Sotra tompoko. Ankasitrahany ianao pasteur nanaiky ny vahiny tato anatin'ity fandaharana Sahi lasao ity, ampatsahivina ihany moa fa ny Sahi lasao dia isaky ny alarobia sy zoma no tena fotoana fandehanana eto amin'ny MBS, niaraka tamin'ny pasteur izay filoha lefitra nasionaly ny RMDM tsika tamin'ity anio ity, hatreo ihany koa ny fiarahana mankasitraka anao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany ary amin'ny fotoana manaraka indray. Mandra-piona tompoko.